tonga to amin'ny fotoana ny famizana ndretsika ry bijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay anarano indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra mative miarabanao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany ireo andindim-baovao izay entana amintsika amin'ity takariva ity eo amin'ny sehatry ny politika avy hatrany dia hidina eny amin'ny kanja ny 30 May rahampitso talata ny hetsi-bahoaka ho an'ny fanovoana sy ny fanorenana ifotony manoloana izany indrindra dia manana ny fahitany ny hetsika io ny fivondrona be ny sindika eto Madagasikara vola ravavy mitaritra ny vaovao. Manana ny ambarany manoloana ny hetsika izay hotontosain'ny hetsi-bahoaka ho an'ny fanovana sy fanorenany fotony izay hotontosaina eny amin'ny kianjan'ny 30 May rahampitso ny sindika samihafa ny eo anivo ny fivondronam-be ny sindika eto Madagasikara na ny SSM. Raha ny fanazavana no hitan'ny sekretera jeneraly ny SSM dia mizara ny hevitry ny sindika ary malalaka ny sindika tsirairay na anoana na tsy ny hetsika. Ny SSM moa misy vondrona sindikaly 20 ao amin'ny tsy miankina sy fanjakana ao anatiny. Izany hoe ny SSM zany tsy afaka mitonona amin'ny anaran'ny SSM mahakasika an'io satria ny mpikambana ao zany dia samy manana ny heviny. Dikan'izay zany malalaka ny tsirairay ny sindika tsirairay amin'izay fanapa-kevitra ho raisiny. Fa ny tiako marihana fotsiny dia izao ny anoeran'ny olona an'io hetsika fanorenana ifotony io dia hoe efa navoaka ny ACC zany ny didy amin'ny fanendrena ny daty fifidianana ka tokony arahan'ny olona ozy izy ny izay manohatra an'io zany ny lalàna navoakan'ny ACC. Milaza ny SSM fa mitohy ny tolona ataon'izy ireo manoloana amin'ny tsirariny ary ny tsy fanajana lalàna eto amin'ny firenena. Izy amin'ny herinandro ity ny hetsika goavana ho tontosaina ireo syndikalista ao anatin'ny SSM. Zay nangataka gouvernemanta teknisianina rehefa tsy nomena ny gouvernemanta teknisianina tokony sy rariny sy nitsiny mba hisininy hoe tsy fiandanina amin'ny fifidianana io ataovy teknisianina ny any amin'ny toerana teknika rehetrarehetra ny niveau ministera fa tsy hoe tonga dia olona atao petatoko sy olona voanjolatsaka sy olona zay mpanao politika zay efa miandana ra politika ihany koa zany no apetraka amin'ireny direction sy ny direction générale rehetrarehetra ireny. Dikan'izay mitontolona ho an'ny mpiasa rehetrarehetra. Arak'izany tsy manamafatrany ny tokony anatanterahany ireo didy momba ny mpiasa ny esorona tsy ara-dradrany teo anivona orinasa samihafa toy ny RMAD ny SSM ary amin'ny herinandro ity dia hanao hetsika lehibe izy ireo eto Andrenivohitra.